La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Nimpiuka ny fahombiazana. Arainao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Castel, il est tirony fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec SmartUp. Arao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny SmartUp. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers d'articles. Arainao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Feno raika amin'ny fitopolo taona tamin'ity androany ity ny fanamarena ny tolom-panafana nanehoan'ny malagasy ny fitiavan-tanindrazana nanoerana ny frantsay. Tsy hita taratra intsony ankehitriny ny fitiavan-tanindrazana ny malagasy raha ny voalaza ny mpahay tantara iray. Chef district raika amby folo nesorina tamin'ny toerany Omaly araka ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra Omaly. Raha ny hita chef district amin'ireo toerana tsy voafehan'ny fitondrana HVM ireo ny soloina ireo. Naneho ny heviny ihany koa ny ilotsera androany mahakasika ny lalàna amin'ny fenin'ny fifidianana. Ilaina hoy izy ireo ny fanitsina ny andinin-dalàna maromaro ao anatin'izay lalàna amin'ny fenin'ny fifidianana izay fa maro ireo tsy mazava sy mampiahiahy. Fotoana lehibe ho an'ny fiangonana kristianina ny alakamisy masina. Fotoana namoronan'i Jesosy Kristy ny Ekaristia ho famonjena izao tontolo izao. Maresaka iraisam-pirenena niona ny mpitondra any Korea Avaratra sy Atsimo tamin'ity androany ity. Tapaka fa ny 17 aprily ho avy zao ny isy ny fionana eo amin'ny rotota hijerena ny momba ny unification. Ny andindindreo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vava manasanao anaraka ny fampalalam-baovao TV hatramin'ny farany any botsika ny vaovao dia feno raika amin'ny fitopolo taona tamin'ity androany ity ny fanamarena ny tolom-panafana nanehoan'ny malagasy ny fitiavan-tanindrazana nanoerana ny frantsay. Tsy hita taratra intsony ankehitriny ny fitiavan-tanindrazan'ny malagasy raha ny voalaza ny mpahay tantara iray Henri Florian. 7 martsa 1779 7 martsa 2024 raika amin'ny fitopolo taona ny nanamariana ny tolom-panafana nanomboa ny fitakina ny fahaleovantena tamin'ny frantsay. Nianga tamin'ny faritra maro io tolom-panafana io raha ny fantatra. Ho an'ny teto Antananarivo tahaka ny Isataona, tena Ambojatovo sy tena amin'ny fasan'ny Mairifo no nanaovana ny fanamariana. Tsy hita eto amin'ny firenena intsony ankehitriny ny herim-po nananan'ireo mpitolona ny adiana ny fahaleovantena. Mijanona fotsiny amin'ny fiadiana tombontsoandolo tokana no ataon'ny mpitondra hatramin'izay. Ilaina ny fahatongavan-tsaina ny mpitondra amin'ny zava-misy ankehitriny raha ny voalazan'ireo mpahay tantara. Indrindra ho an'ny tanora izay tsy miaina ny tsy maso izany dia tsara ho fantatry ny taranaka, mila ezaka, mila finiavana ary mila fitiavana amin'ny tanindrazana izay vao tanteraka ny zava-kanto. Ingany ny tanora indrindra amin'izao raha tonga saina ianareo tanora amerina indray fiandrianam-pirenena amin'ny Malagasy. Tsy ny mpahay tantara angamba ny tokony hangataka an'izany fa ny fitondram-panjakana. Satria raha ny mpahay tantara fotsiny be dia be ny boky efa nisoratana, be dia be ny fanambarana efa natao fa saingy tsy misy akony. Fa raha tiana hisy akony izy dia ny fitondram-panjakana mihitsy tsy maintsy mandray an-tanana izy ho an'ny fotoana ohatran'izao ao anatin'ny kabary na anatin'ny hoe fifandraisana amin'ireo maso vahiny ny tokony hotenena ny fitondram-panjakana izy. Ho an'ireo bekotro marolatra mitohy hatrany ny fitakiana izy ireo ny hijerena ny tombotsoany. Dia mafy ny antanay olona tamin'ny Maramotseto raha fanaovan'ny vazahanay dia miaraka manaina
kanefa amin'izao fotoana maivana ihany le fitondram-panjakana aminay zao ka dia an'izany dia mba manateny zay atao ohatr'izao fankalazana isataona mety nefimasy zao fankalazana momba ny tenanay mazetsy afaka nahazo anay dia mafy antolona lazaiko anao zany miatra manay na velona anio maty anio ihany tsy afaka iresaka betsaka septra loatra raha vao miteny betsaka loatra zay zava-misy azomenana. Moramanga, Manjakandrina, Brickaville, Thomasina, Vohipeno, Mananjary, Nosivarika, Ifanadina, Ambositra ary teto Antananarivo. Ireo ny toerana nisy antonona tamin'ny fotoana io. Ny sotrapilaminina amin'ny ankapobeny ny fanateram-boninkazo raha hoaniny teto Antananarivo manokana. Ankoatra ny fanaterana voninkazo sy ireo fihetsiketsehana maro samihafa ho fahatsiarovana ny 7 martsa 17 sy 7 miaro ihany koa naneho ny hevany manoloana ny fahaleovatenan'ny Madagasikara hitambaran'ny rehetra ny hoe mbola tsy mahaleotena isika Gaëtan Andriatsilavo. Hetsika maro no natao fahatsiarovana ny andro ny 29 mars 1947 teto amintsika. Ankoatra ny fanaterana voninkazo teny amin'ny fasan'ireo mahery fo, maro ihany koa ireo nanokana fotoana hifanankalozan-kevitra ny hitambaran'ny rehetra dia ny hoe mbola tsy mahaleo teny isika eto Madagasikara. Ny vahiny no mandidy sy manapaka amin'ny lafiny rehetra, na politika, na sosialy, na toe-karena, hatramin'ny fampianarana sy ny fanabeazana. Notolorana izany fahaleovantena izany fotsiny ihany isika fa tsy nanana fahafahana ny sitraka ny lizy rehefa avy eo satria ny mpanome ny fahaleovantena no mametraka ny fepetra hitondrana ny fiainan'ny firenena. Ny la Frantsa malala zany no firenena izay mbola manjanaka hatramin'izao any Madagasikara ary dia mitoy zany fanjanahana amin'ny endriny vaovao zany raha ny marina zany mbola tsy mahaleo tena mihitsy Madagasikara. Voka-javatra fa tsy anton-javatra ny fahantrana hoy ny mpampianatra mpikaroka iray. Araka izany, raha tiana ny ady amin'ny fahantrana io dia ny antony mahatonga ny vahoaka malagasy ho tafiditra ao anatin'ny fahantrana ny tokony hojerena sy hitadiavana vahaolana maharitra. Dia voka-javatra, résultat, conséquence fa tsy anton-javatra ka hoana ianao amaky ady koa ny résultat no amakinao ady mba taiza ianao ny mianatra saizany nampianatra anareo zay le izy le ny amakina ady dia ilay rafitra niteraka ity fampahantrana ity. Tsy tokony hijanona amin'ny fanehoan-kevitra fotsiny ihany ny fampivoarana ny Madagasikara ahafahany mizaka tena tanteraka raha ny fanazavana hatrany. Anjarany tsirairay araka ny andraikitra sahaniny avy no manolotra sosi-kevitra ary miroso avy hatrany amin'ny fanovana sy ny fitadiavana vahaolana maharitra. Tsy tokony ho verimaina ireo ezaka nataon'ireo tia tanindrazana hatrizay. Tamin'ny alalan'ny fametrahana sora-bavety teo anoloan'ny tsangamaton'ny Lalaimpongo no nanehoany Wake Up Madagasikara sy olom-pirenena fa marary ny firenena ary maro ny olana iaina ny vahoaka malagasy andritrany ity 17 martsa ity Mikaela Ramalona. Ny paika tany amin'ireo olom-pirenena ny antso nataon'ny Wake Up Madagasikara. Tonga maro izy ireo nanoratra ny fijaliana iainan'ny olom-pirenena tokony averina amin'ny vahoaka ny tokony ho azy hoy ireo nanoratra tonga teny Analakely androany. Za zany raha hoe fampandrosoana anisany hoe tenen'ny olona eto amintsika hoe hisy fampandrosoana eto izy izay te hiteny an'izany dia mbola sarotra zany fa mety ampisy an'izany ohatra ireo mpitondra mifanesy ireo nisy zavatra any lasany azo miferitreretan'ny beson maro an'ireny zavatra ireny fa ho anay ireny tsy azy fa azony tamin'ny atsembohanay gasy hatramin'izay dia ireny fotsiny mba takianay hoe avereny tsotra dia efa milamina ohatra amin'izany zao ny tanindrazana sy ny gasy otranay dia ny arem-pirenena navoaka tsokitsoko sy ny sisa dia izay takianay. Izay mahatonga anay nanoratra ny mba avereno izay tsy anareo fa azonareo tamin'ny atsembohanay vahoaka hatramin'izay. Piasanay ianareo mpitondra tsy kilalao i Madagasikara foany ny kolikoly sy ny kitrano isan'ireo fanehoan-kevitra hita tamin'ireo soratra teo anoloan'ny tsangambaton'ny Lalaimpongo ireo.
tsy misy vahaolana maharitra kosa apetraky ny mpitondra hoy ny teo anivon'ny Wake-up Madagasikara. Ny afatra tiana pitaina androany aloha zany dia afatra avy amin'ny olom-pirenena ho an'ny mpitondra mahitsy tsara satria ny mpitondra eto a Madagasikara dia tsy manana vahaolana maharitra be da be ny afatra eto tsy voatanisako tsirairay daholo fa anisan'izany hoe tsy manana vahaolana maharitra mahakasika fandrosoana Madagasikara ary tsy vitany hoe tsy manana vahaolana maharitra fa tsy mihaino ny feo an'ny olom-pirenena fa manao izay saim-patany ahafahany mitady tombotsoa ho an'ny olombitsy. Maria tsika ary fantatsika tsara fa ny mpitondra dia olona namentsika fahefana zany hoe mpiasantsika arak'ilay soratra eto fa tsy miasa ho an'ny tenany izy fa miasa ho an'ny Madagasikara ka fotoana toy izao indrindra ny ahafahana mampatsiahy an'izany ho an'ny mpitondra fa indrindra koa ho an'ny olom-pirenena hoe adidintsika no mampatsiahy an'izany amin'ireo mpiasa izay nomensika fahefana ireo fahefana izay nindramina taty amin'ny olom-pirenena. Olona vonona anova ny firenena ho amin'ny fampandrosoana ihany koa no ilaina ary tsy tokony ho diso safidy ny vahoaka amin'ny fifidianana 2024 raha ny fanazavana trany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia chef district raiky ambin'ny folo no esorina tamin'ny toerany araka ny tatry ny filan-kevitry ny ministra Omaly raha nihita chef district amin'ireo toerana tsy voafehan'ny fitondrana HVM ireo nisoloana ireo lilira beata. Omaly lehibe ny distrika misy raiky ambin'ny folo no nampahafantarina fanasorana tamin'ny toerany ary nosoloana hafa ny distrika Nambilobe, Antsiranana faharoa, Maroantsetra, Ikalamavony, Toliara faharoa, Ankazoabo Atsimo, Nosy-Varika, Marovoay, Manja, Mahajanga faharoa ary Soaneranivongo. Mampametra-panotaninany maro ny antondra fanovana ireo. Raha ny hita amin'ireo fanoloana natao ireo, chef distrika any amin'ireo distrika misy ireo solombavam-bahoaka ny joro ho tsy nanaiky ny fanaovana amboletra amin'ny fampandaniana ireo volavolan-dalàna momba ny fifidianana ireo chef distrika ireo. Mapara, Maleotena ary avy amin'ny VPM MMM no antokony avian'ireo solombavam-bahoaka amin'ireo distrika ireo. Hita taratra amin'ny fisian'ireo solombavam-bahoaka tsy manaiky ny fanaovana amboletra ny fandaniana ny lalam-pifidianana ireo, ny tahotry ny fitondrana, tsy hafe ny fifidianana. No azakazahana araka izany ny nanolo ireo chef distrika amin'ireo toerana ireo ahafahana mifehy voamera ifotony misahana ny fanisana ny mpifidy araka ny hito amin'ny volavolan-dalàna momba ny fifidianana. Araka ny andininy 440 andalana faharoa amin'ny volavolan-dalàna io, ny tompon'andraikitra voalohany any anivon'ny Fokotany, izany hoe ny se Fokotany, sy solitena 2 hatramin'ny 4 avy amin'ny Fokotany araka ny famerana ataon'ny seni no mandrafitra ny voamera ifotony misahana ny fanisana ny mpifidy. Eo ambany fehiny ratsy mangaika ny seni io anivon'ny komina ireo voamera ireo. Hita eto ny faneren'ny governemanta ny se Fokotany hiditra amin'ny voamera io raha toka hatramin'izay avy amin'ny fokon'olona ny mamaritra izay solitena azy ireo eo anivon'ny voamera mikarakara ny fifidianana. Ny se Fokotany anefa izay fantatra fa mbola eo ambany fehiny ny distrika noho ny tsy fahafezana ny olom-boafidy amin'ireo toerana ireo araka izany no anoloana aingana ny chef district Andray Baiko avy amin'ny fitondrana Vahobe. Ho an'ny distrikany Ambilobe manokana mofo dia efa 3 herinandro izao taoriana ny fandalovan'ny filohan'ny tetezamita teo aloha tany ny toerana nefa nandeha ny feo fa hosolonany izay chef district izay. Nanuzantsika ny vaovao dia ankoatran'ireo firaisamonim-pirenena maro dia naneho ny heviny ihany koa ny ilotsera tamin'ity androany ity mahakasika ny lalàna mifehy fifidianana. Ilaina hoy izy ireo ny fantsiry izay nandian'ny lalàna maromaro ao anatin'izay lalàna mifehy fifidianana izay maro moa ary tsy mazava sy mampiahiahy. Michela Ranarjona. Andin-dalàna maromaro ao anatin'ny lalàna mifehy fifidianana no mila fanitsiana matotra raha ny tatitra navoaka ny ilotsera androany. Andin-dalàna nisokajin'izy ireo mampiahiahy ary mety hanova ny voka-pifidianana no tsy fisian'ny fitovian-jo sy fitanilana amin'ny pirotsaka ho an'ny ofidiana iray ka hiteraka ny tsy faneken'ny mpifidy ary ahatonga korotana. Isan'izany no mikasika ny ANRCM na ny Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée nandrafitra mifehy sy manaramaso ny tontolo ny serasera. Tsy mahamaika ny tompon'andraikitra aloha hatreto ny fananganana ity rafitra ity raha ny fanazavan'ny ilotsera na miankina betsaka amin'izany aza ny fifehezana ny hita sy ny serasera rehetra ao anatin'ny volavolan-dalàna fehizoro. Notsipian'ny ilotsera manokana ihany koa ny andininy fa 400 ao anatin'ny volavolan-dalàna izay mikasika ny loko fotsy, mena, maitso, ny fandrarana, ny fampiasana ny hiram-pirenena, ny andininy fa 10 izay tokony ampitovy ny
vanim-potoana amin'ny fidirana amin'ny haino aman-jery. Tsy mitovy ny litsera ny vola hiditra amin'ny haino aman-jery mpanjakana sy ny tsy miankina ka tsy mampitombona ity andinin-dalàna ity. Notsopihin'ny litsera ihany koa ny mikasika ny andininy 720 izay mikasika ny fandrarana ny famoahana fakakevitra na sondage momba ny fividianana. Mifanohitra amin'ny zoany eo hevitra hoy ny litsera izany ny sondage dia fitaovana iray hitarafana ny fanajana ny demokrasia. Ampahany andro voalaza ireo fa mitaky ny antsiana ny andininy sasantsasany ao amin'ny fehezan-dalàna amin'ny feno serasera ny litsera ary mandroso hevitra ny amin'ny tokony hanoezana sata manokana ny haino aman-jery mpanjakana no ny iraka manokana fanasoavam-bahoaka omena azy ka hanavahana azy amin'ireo tsy miankina. Misintona ihany koa ny sain'ny governemanta mba tsy hampiasa ny diditsy izay miendrika foana ho fanapara-pahefana sy ny tsy fanajana ny demokrasia ka handretrika indray ny firenena anaty krizy politika lalina sy mitera-doza ary farany miantso ny tompona ndraiky mpanjakana mba hanisy vidiny kokoa ny fanamariana ataon'ny hervela isan'ny tokony hanatsarana ity lalam-pividianana ity sy hampisy ny fitoniana mandritry ny fividianana. Mbola sakana amin'ny fampandrosoana Madagasikara ny kolontsaina manome fahefana betsaka loatra ny mpitondra. Raha ny nivoatra tamin'ny ady hevitra omaly tetsy anosy ilaina ny fandraisana andraikitry ny rehetra raha ny voalaza hatrany lilira beata. Olana ara-toekarena, olana ara-pitantalana, ara-kolotsaina, kolikoly lalipaka, firaisana tsokombakomba amin'ny ratsy, elanelana eo amin'ny fari-piainana, fiarovana tombontsoan'olombitsy. Nasika ny tena nampiasaindreo nandray anjara tamin'ny ady hevitra nokarakarain'ny banky iraisam-pirenena omaly mikasika ny hoavin'ny Madagasikara. Kolotsaina hita taratra amin'ireo olombitsy mitantana ny firenena hatramin'izay ireo olana ireo. Ireo ihany koa no isan'ny sakana lehibe amin'ny fandrosoana raha ny voalaza. Depuis 60 ans, l'échec est patent. Nandritra ny enimpolo taona nisongadina ny tsy fahombiazana. Nitovy foana ny fampiasana ireo vola ny tapitrisan'ny dolara nomeny ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena ary nitovy foana ihany koa ny vokany. Izany hoe fampahantrana lavaren'ny mponina, fanangonan-karena meopapana ho an'olombitsy, mialalipaka ny elanelana, mitombo ny kolikoly, miparitaka ny tsy mandriam-pahalemana, fa maninona? Les inégalités se creusent, la corruption s'affiche, l'insécurité s'étend. Pourquoi? Mbola eo ampialatanany olombitsy ihany koa ny fahefana sy ny famaritana ny demokrasia raha ny voalaza hatrany. Ny tombontsoan'ireo olombitsy amin'ny ankapobeny no hitantanana ny firenena, ny fampivelarana ny fahafahany tsirairay mandray andraikitra amin'ny fitondrana ny firenena ny vahaolana raha ny nivoatra nandritra io ady hevitra io. Je pense qu'il faudrait donc penser à cette refondation de l'État, ce besoin d'État, avoir un État fort, un État présent sur. Ataoko fa ilaina ny fananganana ny fanjakana mba hananana fanjakana matanjaka, fanjakana hita amin'ny faritra rehetra manerana ny firenena, fanjakana hita taratra amin'ny sambandraram-panjakana, fanjakana afaka ny hanome ireo filanimponina indrindra ny fanabeazana. Tsy maintsy mifototra amin'io ny hoavin'ny firenena, na eo amin'ny ambaratonga ambany na eo amin'ny ambaratonga ambony. Tokony hisy ny tena antoko politika marina, manana tetikasa marina, foto-kevitra ijoroana ary indrindra olo-pirenena izay rafitra manandanja indrindra amin'ny demokrasia. Ilaina araka izany ny fijoroan'ny olo-pirenena. L'institution la plus importante au sein d'une démocratie. Donc il faut que les citoyens également donc s'engagent. Mitombo hatrany ny kolikoly, ny tsy fandriam-pahalemana, ny tsy fitovina amin'ny mponina, tsy hita taratra amin'ny fiainana andavanandro ny mponina ny fitomboana ara-toekarena, olombitsy no mahazo tombony amin'ireo fanampiana avy any ivelany, ireo rafehezana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny, miainga amin'ny fandraisana andraikitra ny tsirairay indrindra ny olo-pirenena, ny fanalana ny firenena amin'ny toerana misy azy ankehitriny, raha ny nivoatra nandritra io famelabelarana na raha ina ady hevitra omaly io. Misy fivoarana saingy antokony olona vitsy no mivoatra raha ny tontolo ara-toekarena eto Madagasikara no jerena izay raha ny fanazavana ny paha-toekarena izay nanaovana fanadidiny Michel Aranarzo. Fampiarana ny lalàna, fifampifehezana amin'ny samy mpandraraha sy ireo sehatra maro isan-karazany. Teboka maromaro mampandroso ny tontolo ara-toekarena raha ny fanazavana. Mivoatra ny toekarena eto Madagasikara saingy ampahany vitsy amin'ny malagasy ihany no misitraka izany raha ny nambara ny paha-toekarena iray. Raha izy io eto Madagasikara amin'ny ankapobeny aloha zany ny zava-misy no mamaritra ny izay fanontaniana zay, ny zava-misy no tokony hamaritra hoe mandroso ve tsika sa tsy tokony handroso. Amiko raha ny zava-misy hita kely ihany hoe misy ny fivoarana fa saingy ny
antokony olona vitsy ny tena mahazo an'izay fivoaran'izay ary raha ao anatin'ilay antokony olona vitsy zay a tsy teny a zany hoe iza le antokony olona vitsy fa ny tompona entreprise vitsivitsy ihany koa zany ny ao ambadika izay midika an'izay raha tena tiana handroso ny resaka ekônomia dia mila ampidirina ao anatin'io sarabily vahoaka. Etsy ankilany sakana iray amin'ny fambovarana ny tontolo ara-toekarena eto amintsika ihany koa ny tsindry atao amin'ireo sehatra tsy miankina raha ny fanazavana trany ny sehatra tsy miankina izay isan'ireo andro iankina ny fampiroboroboana ny toekarena. Be dia be zany ny resaka ny azo lazaina ao anatin'ilay hoe environnement économique fa ny amitrinako azy fotsiny raha tiana handroso ny ekônomia dia tsy misy afa-tsy ny secteur privé ihany izay lazaina foana fa izay hoe secteur privé no ahafahana mampandroso ny toekarena kanefa raha poretintsika ireo dia tsy afaka androso mihitsy ny toekarena noho izany mila jerena manokana ny mahakasika ny secteur productif na ny sehatra mpamokatra izay ny antony mahatonga hoe ny environnement dia tsy voately le atao anatiny fa na ny raisam-pirenena ary jerentsika daholo mahakasika an'izay misy ny anatiny dia misy ny ivelany. Arak'izany ireo sehatra mamokatra no tokony masoana ireo tompona andraikitra ihany koa raha toka te ambavoatra ny toekarena ary te ahazo vokatra mivaingana. Tandray ranaraka dokavarotra isika mialohan'ny ijerentsika ny tontolon'ny finoana dia nialaky misy masina amin'ity androany ity tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia mpilalao telo hafa indray no natsona anaty Evdahara na ny Barea ny Madagasikara rehefa avy ary. Appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez First Prestige et First Royal pour encore plus d'avantages. Rendez-vous en Telma Shop ou sur FB Telma Madagascar. Telma, Safid que numéro 1 Malagasy. mahomby eo amin'ny fiainana dia ireo izay tia milavolefona manoloana ny ady olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy tsy miaohatra tsy misalasala fa mandray an-tanana no aviny tsy ambaratelon'ireo karazan'olon'ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azo notifiena amin'ny endriny 10 centilitatra. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart. Renforcez votre visibilité lors des foires et salons. Lors de vos ventes privées, valorisez vos produits. Communiquez vos soldes et promotions dans Super Promo. Tout cela à travers nos réseaux d'écran situés dans des endroits très fréquentés. Contactez-nous au numéro 032 48 113 76 ou par email pub@fiti-akpvision.mg. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers d'articles au rayon. Luminaires, salle de bain, peinture, électricité, plomberie et divers articles de quincaillerie. Des remises conséquentes vous attendent à la caisse. Et ce n'est pas tout! Un polo offert pour un achat supérieur à 600 000 ariars. Alors, qu'attendez-vous? Batimax, la qualité au meilleur prix. Buvez de l'eau, buvez bio, buvez Santo.
Veneto amin'ny fampalalamba-baovao isika miato mandritra ny andro vitsy ny fitokonana manoloana ny fetin'ny Pasika izao ny fanazavany filohan'ny mpandrarahan'ny fonja noho ny fampanantenana nomeny ministeran'ny fitsarana ihany koa no antony izany raha ny fanazavana azo Mikael Ramalona. Noho ny fitsinjovana ireo manana havana na fianakaviana ao amin'ny fonja dia miato ao anatin'ny fotoana voafetra ny fitokonan'ny mpandrarahan'ny fonja izay no tapaka tamin'ny fionana farany tamin'ireo solontenan'ny mpandrarahan'ny fonja sy ny ministeran'ny fitsarana. Araka izany dia isy ny fampidirana ponja ho an'ireo tokony hiarana izany na ihany koa ny tokony ho tsaraina. Malalaka ihany koa ny famangina ho an'ireo vaofonja ao anatin'ny andro vitsy. Ny androany eny moa zany mbola efa tanto ny membre de bureau rehetrarehetra anapahana an'iny fa tokony hisy zany fitaharana aloha zany amin'izao mandrapatonga ny paka. Hitanao koa n'olona mba tokony hanao paka milamina, tokony hanao fety milamina zany ny polisy na dia atao hoe na dia hoe musée par zareo fa hoe mbola malalaka ny fonana amin'izareo any dia tsy dia izay no menay lanja fa hoe noho ny fatapana hoe ady tsy andray teto ny tany sy ny firenena dia tokony mba hoe verina amin'ny aty amin'ny fonja ny olona izay tokony tazomina ponja fa tsy hoe kory hoe any amin'ny polisy ny fametrahana an'ireny. Aorian'ny fivorian'ny birao eo anivon'ny sendikan'ny mpandrarahan'ny fonja no anapana ny fotoana hiverenan'ny fitokonana izay miankina amin'ny famalian'ny ministeran'ny fitsarana ny fitakiana. Manodidina ny Pasika izay hatrany fotoana lehibe amin'ny fiangonana kristiana ny alakamisy masina fotoana namoronan'i Jesosy Kristy ny Eucharistie ho famonjena izao tontolo izao Gaëtan Andreaslavo. Fotoana lehibe ho an'ny fiangonana ny alakamisy masina. Fankalazana roa lehibe no hita ny alakamisy masina maraina sy ny alakamisy masina hariva. Tamin'io Jesosy no namorona ny Eucharistie. Ary tamin'izy namorona ny Eucharistie zany no azo lazaina ihany koa hoe namoronany ny sakramenta ny fandrarana masina. Sakramenta fandrarana masina dia sakramenta ho an'ny diakra, pretra, évêque izany. Dia io alakamisy masina io koa zany izay no ataony maraina fa saingy eto Antananarivo moa diocèsena Antananarivo mba ahafahandry mampera mamonjy ny kristianina ny alakamisy dia naroso alarobia izay alakamisy masina maraina izay. Fa izay alakamisy masina maraina izany koa moa no nanamasinana ny dilolo masina. Dia dilolo masina fampiasa ato amin'ny fiangonana dia ho an'ny marary, ho an'ireo hatao batemy sy ilay menaka masina indrindra anosorana an'izay vita batemy atao fankahirezana ary anamasinana ny pretra sy ny évêque. Fa ny alakamisy masina hariva kosa io indray dia namoronan'ny Kristy ny Eucharistie ankalazana ilay sakafo farany nanoloran'ny tompony tenany mba haritra eto amin'izao tontolo izao. Dia izay no ankalazaina ny alakamisy masina hariva. Mialohana nanaovany an'izay moa dia nanasany tongotry ny mpianana izy dia io koa no averin'ny fiangonana rehefa alakamisy masina hariva. Efa tamin'io izany no nanolotra ny tenany ho an'izao tontolo izao isan'izany isika olombelona ka nafoizan'ny aina. Fa mba hanatanteran'izay dia mitokosa izay ho an'ny zoma masina. Fa io indray moa dia marihana amin'izy maty teo amin'ny hazo fijaliana. I Jesosy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny alakamisy izy dia efa nanolotra ny tenany ho an'izao tontolo izao. Fa nomporofony zany ny zoma masina dia izy maty teo ambony hazo fijaliana. Avy eo izy moa nalevina dia izay no ankalazain'ny fiangonana ny zoma. Fa ny sabotsy alina kosa no ankalazana ny fitsanganany ho velona. Izany hoe tsy nijanona teo amin'ny hazo fijaliana sy ny fahafatesana ny fitiavany amin'izao tontolo izao ny famonjena fa tonga hatrany amin'ny fitsanganako velona. Ka izay koa moa midika hoe santatra ho an'ny olona rehetra izay fitsanganan'i Jesosy ho velona izay. Tsy mijanona eo amin'ny fahoriana sy ny fahafatesana fa tonga hatrany amin'ny fitsanganako velona. Dia io no ankalazaina amin'ny Paka. Ary avozon'ny fiangonana isan'andro isan'andro rehefa mankalaza ny Eucharistie na lamesa ho isika. Nanomboka androany ny Tridium Pascal na ny 3 andro fankalazana ny Paka. Fotoana hatserovana ny jalian'i Kristy sy ny nahafatesany ary nitsanganany tamin'ny maty. Ny faran'androany ihany koa raha tsy hivona ny vanim-potoanan'ny Karemy, 40 andro fivadikanana sy fifehezantena ary ny fibebahana iomanana amin'ny fahatongavan'ny Paka.
Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia mpilalao telo indray no nantsony Nicolas Dupuis mpanazatra ny Baréan'ny Madagasikara nantevy-daharana ao anatin'ny fanomanana ny fionana amin'ny Sénégal. Henri Florian. Teo aza ny fiamorany Barea eo amin'ny laharana fa 7-0 eo anivon'ny FIFA afaka mirehry ihany isika malagasy amin'ny ekipantsika. Taorian'ireo lalao roa izay nataony mpifanarana tamintsika tao anatin'ireny lalao ara-piralahina ireny. Raha nisy fiona teo amin'ny Togo sy Côte d'Ivoire nisy arak'adizala rono lalao. Teo amin'ny Burkina Faso sy Kosovo indray rono ohatra ny lalao nivoaka mpandresy tamin'izany ny Kosovo. Raha ny nambaran'ny Nicolas Dupuis mpanazatra ny ekipa pirenena malagasy hatrany mpilalao telo izao no alaina ho entina anampy sy natevin-daharana ekipantsika taorian'ireny lalao roa natao farany teo ireny ho fanomanana ny CAN 2024. Ny voalohany amin'izany dia ilay mpiandro Satobi 9 taona Zakari mpilalao ao Frantsa. Ny faharoa ilay loha laharana Clermont mpilalao amin'ny division faharoa ao Frantsa. Ary ny fahatelo Ludovic 20 taona izay mpilalao anatin'ny Ligue 1. I Madagasikara teo efa miomana fantatra amin'ny fionana amin'ny Sénégal amin'ny volana septambra ho avy izao ao anatin'ny fifanitsanana ny CAN 2024. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nalefa eny anivon'ny tribunal correctionnel ny filoha frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy ny mpisolo vava azy Thierry Herzog ary ilay mpitsara teo aloha Gilbert Azibert mahakasika ny raharaha fihainoana. Raha ny vaovao navoakan'ny gazety miseho any ivelany ihany dia ny fanaovana kolikoly, ny fanaovana trafic d'influence ary ny fanitsakitsana tsy ambaratelon'ny asa no antony hampangana azy telo ireo. Itsipaka ny renvoi io ny filoha frantsay teo aloha raha nitatitra navoaka ny mpisolo vava azy. Toy an'izay maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia niona ny mpitondra any Korea Avaratra sy atsimo tamin'ity androany ity. Tapaka fa ny 17 aprily ho avy izao no hisy ny fionana eo amin'ny rotota hijerena ny momba ny unification fandiniana amin'izany France 24. Nanatanteraka fionana ny mpitondra ny Korea Avaratra sy atsimo androany andro vitsy taoriny ny vahinianany Kim Jong-un tany Pekin. Tanjona amin'izany ny fanomanana fionana manaraka hijerena ny fampiraisana ny Korea. Mahalana vao misy ny fifampiresana tahaka izao ary tanterahana ao amin'ny pavillon d'unification izay nisy ny fanaovantsoniny armistice de la guerre de Corée. Raha ny fanambarana ny voaka tapaka fa ny 17 aprily ho avy izao no tanterahana io fionana io. Nanao fanambarana sahady Korea Atsimo fa resaka nukleary no tena ho resahana. Ara-tantara dia fahatelo izao nisiny ny fionana tahaka izao taoriny nahavitany ny guerre de Corée tamin'ny taona 1770 telo amin'ny 1770. Fionana izay ialoava ny fifanatrehana manatantara indrindra dia ny fionan'ny Kim Jong-un sy ny filoha Amerikana Donald Trump ny volana Mey izao. Alohan'ny sarana dia verina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Feno raika amin'ny 70 taona tamin'ity androany ity ny fanamarena ny tolom-panafanana neon'ny malagasy ny fitiavan-tanindrazana nanoerana ny frantsay. Tsy hita taratra intsony ankehitriny fitiavan-tanindrazan'ny malagasy raha ny voalaza ny mpahay tantara. Chef district raika amby folo no nesorina tamin'ny toerany araky ny tatitra ny filan-kevitry ny ministra Omaly. Raha ny hita dia chef district amin'ireo toerana tsy voafehin'ny fitondrana HVM ireo ny soloana ireo. Naneo ny heviny ihany koa ilutsera androany mahakasika ny lalàna amin'ny feny fividianana. Ilaina ho izy ireo ny fanitsina izany fa maro ireo tsy mazava sy mampiahiahy. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity isoranao nanaraka izany isora manokana ihany koa andreo mpanaraka ny vaovao Kolo TV any amin'ny faritry indrinareo manaraka izany amin'ny alalan'ny DSTV Antsirana sy TNTV Fianaratsoa. Soava tsara daholo tompoko. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année.
Pour tout le mois de mars, avec des milliers Batimax, la qualité au meilleur prix. Castel, il est tirun faumbiazan. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart Top. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.